Raha iverenana kosa ny vaovon'ireo candidat de nidina tany amin'ny tapany Avaratry Nosy iny ny Profesora Alain tehindrazanarivelo kandidan'ny antoko Enina fantatra nandritra izany ary fa isan'ny lahara-pahamehana ho an'ity candidat ity ny antsoina hoe gouvernance partagée. Ndao raha antsika ny andindiny vaovao. Anisan'ireo lahara-pahamehana ho an'ny Profesora Alain tehindrazanarivelo, kandidat ho an'ny fifidianana filoham-pirenena any antoko Enina na ezaka nasionaly iarahana ny antsoina hoe gouvernance partagée na fitantanana mitsinjara. Raha ny heviny dia tokony hisy ny fitsinjaram-pahefana izay mifandray amin'ny fifampiankinana. Tokony hazava ny fahefan'ny Pr Ministra sy ny mpanolontsaina. Tokony hisy ihany koa ny fanaraha-masy ny parlemanta eo amin'ny fahefana mpanatanteraka ary misaraka mazava tsara ny fahefana telo misy mialohan'ny faran'ny mandat. Tokony aleo tena eo amin'ny fitantanan-draharaha ara-panjakana sy arabola ny commune, faritra sy ny renivohim-paritany mialohan'ny fiafaran'ny mandat hatrany. Voalaza ihany koa ny tokony isian'ny fiaraha-miombonantoka eo amin'ny seha-panjakana sy ny sehatra tsy miankina. Ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa dia tokony manana fahefana maka fanapahan-kevitra sy manara-maso ny parlemanta sy ny fahefana mpanatanteraka raha ny voalaza. Raha ny hevitry ny Profesora Alain tehindrazanarivelo dia tokony hisy ny fakakevitry ny daholobe mialohan'ny anatanterahana tetikasa goavana. Zava-dehibe raha ny voalaza ny satan'ny mpanohitra, ny mira lenta ary tokony hojerena ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Ny ady atao amin'ny antsoina hoe justice sociale, ny fahafahana na ny liberté individuelle et collective ary ny fitovian'ny sanjily antsoina hoe égalité des chances dia tokony omena lanja. Tsy ho atao ambany zavatra ihany koa ny ady atao amin'ny kolikoly ary omendanja ny fahefan'ny fanjakana eo amin'ny sehatra maro toy ny diplomatie, ny fiarovam-pirenena, ny filaminana anatiny sy ny maro hafa koa antsoina hoe pouvoir régalien de l'État. Anisan'ny nanamarika ny vidinan'ny Profesora Alain tehindrazanarivelo tany amin'ny faritra Avaratry Nosy ny lalao ara-panatanjahantena.